oncle zegny miteny amin'ny vahoaka rehetrarehetra satria mbola be dehibe ny malahelo hoe zao hoe io ny napetraka io ny nahazo atao hoe majorité dia aleo aloha miara-miasa aminy fa tsy hoe anakorotana indray ny sasany mantsy dia tena malahelo be mihitsy milentimoany mihitsy ny sasany ny anay dada ihany za tsy miteny hoe miala amin'ny dada amiteny fotsiny aho hoe zay ny lalàna démocratie io io zany io dia manaraka azy tsika raha misy zavatra tsy mety dia afaka miteny azy aloha tsika afaka manohana tsika anefa afaka koa miteny hoe tsy mety ty atao zay aloha ny principe tiako apetraka amin'ny firarahana fa raha manao opposition moa dia misy ny opposition tsy manao moa dia misy ny observateur misy ny fa dia izy aloha ny eo fa be dehibe le resaka mandeha hoe avy aminy zao zavatra rehetra tonga catastrophe naturelle sy karaha sy lasa ohatra ny mitatra be le raharaha dia ina ozy ianao ny amin'ny 7 février ny amiko aloha dia zao ny 7 février ary angatako amin'ny manokana zay tsy mbola mazava ny 7 février satria tsy marina fa misy condamnation ny anankiray za zany neutre foana fa sao dia hoe lazainareo hoe pro-ravalina na pro-tsy pro izy mihitsy fa pro-famarinana angamba ka le 7 février fahitako azy aloha tokony natao enquête ary misy ny enquête fa unilatéral le izy fitsarana unilatéral zany hoe tsy teo le olona anankiray zay apangaina fa nanao ny zavatra ohatra ny fitsarana rehetra lalàna iraisam-pirenena dia miteny fa hoe tsy maintsy manana zo hiaro-tena izy manana zo hiteny manana zo hiaro-tena manana zo ilaza hoe zao ny fiarovan-tena nefa rehefa tena jerena ny dossier ohatra ny tsy dia misy loatra tsisy an'izany fa unilatéral zany hoe côté ilany ihany zany mitenena hoe zao ny zavatra profo zay hitanay hoe misy bala ohatr'izao misy zao ohatr'izao alao tsy mety zany fa alao aloha nankiray koa mba hiteny lasa ohatrany hoe décision politique le izy fa tsy décision tena hoe araky ny lalàna zay le izy ka raha décision araky ny lalàna tokony antsona koa le anankiray sy ny témoin rehetrarehetra alony amoandadidy hoe ina mandra-pahafaty moa le izy zavatra grave be ny zany ary amin'izao fotoana izao hoe tsy miatra koa hoe lehibe satria mahatsapa angamba ny sasany hoe tsy mety fa aminay aloha dia tena tsy mety ny enquête fa ny tokony natao maninona tsy nampanao enquête internationale ohatra rehefa hitanao fa hoe miandany amin'ny atsy na miandany amin'ny aroa le fanaovana famitorana atsovo ny anyvelona atsovo mahafaka manao enquête internationale afatany hoe minamana ny famarinana izy za tsy miteny hoe iana ny posina iana ny diso ny famarinana tsy misy atao hoe mazava tsara ahoana faminara zay dia rehefa vita ny enquête internationale dia déterminer hoe inona mety hoe partage de responsabilité le izy zany hoe misy responsabilité les deux présidents mety hoe ny anankiray any tena nanao izy mety hoe ny anankiray naniraka amin'le anankiray mety hoe satria mandeha daholo le supputation le hypothèse rehetra rehetra tena nisy balle dans le dos tena nisy mitifika teny amin'ny Amérique ka maninona tsy anaovana enquête internationale zay mba angataka tsy hazava mihitsy tsy misy mazava mihitsy jereo rendra fimandava maty mazava be izy namoana tsisy tamin'ireny ina moa tsisy tamin'ny andron'ny ratsiraka koa misy maty mazava ve ny raha tsisy izao koa misy any dia tsy mazava koa dia ohatr'izany foana ve nalentsika dia farany dia lasa ohatra hoe miahiahy le olona dia ohatra hoe raha ohatra ka sanaky engany tsy fantatra sanaky hoe innocent le anankiray zay zany hoe misy impunité de fait zay le izy dia amiko aloha tsy haiko tsy fantatra fa dia amiko aloha mampitsara dia zay atao mazava ny raha rehefa tsy mazava dia aloha ny anyvelany mandefa enquête vetivety iny fa navitanany io fa dia satria izy no pouvoir izy no fahefana dia mety misy pression avy aminy na le anankiray ao amin'ny pouvoir dia mety misy pression avy aminy dia tsy ahitany marina mihitsy dia rehefa tsy mahitany marina raha hoe aloha jerena zany mampisika anareo amin'ny mampahay lalànanao manokana toko sy mpitsara iraisam-pirenena
misy amin'izao iny ny saravabe-bahoaka ny mpanao politika mahakasika ny fanomezana manokana ny filoham-pirenena amin'ny fahefana, inona ny hoe balisy na arofanina tokony hoe azo atao zany mbo tsy eo maharitra ny filoham-pirenena sy ny zava-misy an'izay zany fa lasa ho tonga amin'izay zavatra izay. Ilay zany aloha satria tapotra ny ngany député misy vide juridique mety ihany zany hoe amezana fahefana azy fa tsy atao maharitra io raha io. Zay aloha voalohany. Balizy aloha dia tsisy afa-tsy ny lalam-panomena. Raha ohatra ka hoe manitsakitsaka ny lalam-panomena izy ka inga anie ka hitsara amin'ny fahamarinana koa ny HCC ilaza hoe tsy mety ty, foanany ty zavatra nankatanao ty, azo misy HCC atao izy zany. Dia ny balizy dia ny lalam-panorenana ihany, tsy misy afa-tsy ny lalam-panorenana. Ohatra hoe ametraka gouvernorat ianao nefa amin'ny lalam-panorenana zava-tapisy ampitorizana zany efa tsy mety zany, mitsakitsana lalam-panorenana zany. Dia tsy maintsy mandalo ianao amin'ilay hoe tsy maintsy conforme à la constitution izy ny HCC. Izay tsy conforme amin'ny constitution rehetra dia azo ny HCC foanana. Dia ny balizy zany dia tsy misy afa-tsy ny lalam-panorenana. Zay voalohany. Faharoa fahitako azy tsy hahatrela ilay izy. Toka tsy hahatrela izy fa dia hiazakazaka tsika amin'ny fanovana ny constitution dia ny hampandeha ny raha ratsika indray ara-dalàna. Zay.